fiainana mandrakariva riavana anao zontsika miara-mandiny tena amin'izao fotoana izao indrindra fampizarantsika mofinaina koa ifampiarizantsika koa ho aminao reny ny fahasoavana famindram-po fiadanana famindriamanitra raisy Kristy Jeso tompontsika amen. Talata 20 Febroary 2022 imanjinantsika aloha hevitra manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha riavana ideka sy ankalazan'Andriamanitra isika. Enono lalako rioloko atonga lany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilobava ilaza fanoharana aho, anonana teny sarim-patarina fony taloha aho, izay farentsika sy fantatsika ary nambaran-drazantsika tamintsika. Dia tsy mba hafientsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiderana an Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay fanataony. Amen. Miantso anao maiasao any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa te maonena milanao anaso ho fanilotoko tsy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao manarin'ny indray izay tsy mety atriza Jeso tompono miantso anao ampitraka ireo izay manahy tebiteby isan'andro izao no mandreraka fo sy fanahy milatoky aminao azavana vaovao aza elahianao mitorio teny so mampifalifaly fo Jeso mampianome le fiadanambe Indreto izahay fa manoina ilay antsonao ianao no pitarika tena mahay amin'ny asakasana atao mavita mazoto amin'ny asaso azakiry mijoro wanirena manao matony avelomanao sasamiandrianao tinosindrazana ivavaka isika ry tompo Andriamanitra io Andriamanitra tompony finoana ianao misaotra anao zay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay fa afaka mivelona amin'ny finoana anao ary mijoro vavim-benao amin'izany koa mideranao ary zahay eny mankalaza ankaravona ny voninahitra aho ary manateraka izany aminaranao masina tompo be ny fahadisoanay fona aminao mamela ny FJKM amindra fo aminay fa namasina midira ty anatinay raha iseny sy andray ny afatra tsara avy amin'ny Mofonaina izay mitenena toy ny fahavonikenanao izay minaran'i Jeso Kristy mpamonjy anay no vanaiza mivavaka izany amen. Ny finaina ho antsika amin'ny dino ity riavana malala dia ho hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona 5 ka ny 9 ka hatramin'ny 7. Jaona voalohany 5 1 ka hatramin'ny 7 aminaran'i Jeso. Zay rehetra mino fa Jeso ny Kristy dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Amen. Ray masino, manamasina anay ny fahamarinana, diteninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala,
ho aminao marakariva ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalany izany mofonaina omenantsika izany. Nivakiana tamintsika teo ny jaona voalohany toko 5:1-7. Jaona izay antsoina hoe koa apôstôly fitiavana no mitona antsika an'io ahatakatra fa zanak'Andriamanitra na naterak'Andriamanitra sika. Raha mino fa i Jesosy Kristy, izay zany revana zava-dehibe. Raha mino fa i Jesosy no Kristy. Natrany voalaza ny andiny voalohany. Izay rehetra mino fa Jesosy Kristy dia naterak'Andriamanitra. Fototra anankiray lehibe zany revana amin'ny fonona kristianina ny fanekenan'i Jesosy ho Kristy na Mesia. Izay raha dika tsotra dia hoe ilay voahosotra. Tsy tovintsika amin'ny silamo izay milaza fa Jesosy dia mpaminany fotsiny. Ary mahasamihafantsika amin'ny jodaisma izay tsy manaiky an'i Jesosy fa mbola miandry Mesia hafa mihitsy mandrak'androany. Zao ry havana ho anao. Mino fa Jesosy Kristy. Fa zao koa nafatra faharomena eto. Raha tia izay nateraka. Zany koa zany havana. Zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra sika raha tia izay nateraka. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay nateraka koa. Ho Jaona. Raha milaza ny olona fa tia an'Andriamanitra dia tokony hainy tia namany koa izy. Io fitiavana io dia sady toetra an'Andriamanitra ny maha izy azy koa. Mandainga hoe Jaona izay milaza fa tia an'Andriamanitra izay tsy hitany nefa tsy tiany rahalahiny izay hitany sy miarabelona amin'ny isan'andro. Didin'i Jesosy Kristy ry havana ny ifankatiavana ka dia izao mifankatiava. Zanak'Andriamanitra na naterak'Andriamanitra sika raha tia azy sy mitandrina ny didiny. Zany andiny 7. Fa zao ny fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Tsy resaka ambava na tantaraina imolotra fotsiny zany fitiavan'Andriamanitra zany. Fa zao hitasoritra sy hiainana. Asikasy ny apôstôly ny fitiavana mihitsy eto fa ny fanehoam-pitiavana dia ny fitandremana ny didiny. Ny hevitry ny hoe mavesatra ny didiny dia zao amin'ny olona tia dia mandeho azy no hoe tsy hanao izay ampalahelo tiany. Ary zava-dehibe rehefa nazontsika mandinika izany ny avatra ho anao minoan Jesosy izy ny Kristy ary tiavo naterak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ary koa raha tia azy dia didiny no tandremana. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Andriamanitra sotra no mofonaina ny meno anay izay nilazana fa raha mino an'i Kristy dia naterak'Andriamanitra. Raha tia dia hay mitiany namany koa ary ny mitandrina ny didiny ny fanehoam-pitiavana. Vavaka aminao izay ny amin'ny asany menao anay, velomanay, amelomana ny ankonanay menao, hiasany amin'ny fanantenana da io zany. Tompo, meo azy ireo mitady zany. Mivavaka aminao izay andreo marary mila ny vavakay, atsoro ny tananao anendry ny rofo sy ny aretina rehetra. Atoany zany asa fijabony zany. Atanjao ireo azo manjo, ampy ireo marefisokolona sy ireo sahira. Mitahiany amin'ny azakazaka ataonay ka ampahirezinao anay ny amin'ny ataonay sy ny fikasanay. Tao io fianarana, fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avody izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, sy ivavahanay no angatanay izany vavaka izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminao ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sy hitasy aranao ny Tompo, hijerenareo amin'ny kamoram-po ny Tompo ka hiantra anareo. Andrainareo amin'ny kazava-po ny Tompo ka menareo amin'ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.